Vaovao ratsy Jonah izay taleny sana ny fizahantany Sofia teo aloha Maty nisy Namono tamin'ny fomba feno bibina tao bekitrobaka antsuy tao tamin'iny herinandro lasa iny ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika tao anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Ny tonga tsy miaraba hono namantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tabaka an'ity chaîne ity tena ko amin'ity ity arakan'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny vaovao mampalahelo no tena mimpanantsika atao anatin'ity vidéo ity fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Docteur Tojo Razafindrakoto voatendry ho talemisahana ny fanavozana ao amin'ny faritra Boeny. Anisan'ireo manampahaizana zanaky ny Mahajanga nivoaka tao an-Rainjato Université Fianarantsoa Docteur Tojo Razafindrakoto Harinala izay docteur en droit privé sady doctorat en droit et sciences politiques no mpampianatra amin'ny université tsy miankina maro ao Madagasikara ao. Notendrena ho talemisahana ny fanavozana amin'ny faritra Boeny izy nandritra ny filan-kevitry ny ministra ny talata 17 Janoary 2024 lasa teo. Tanora manana ny mahizy azy izy ary heverina fa hitondra fanavozana araky ny tanjona izay katsahan'ny ministera sy ny fitondram-panjakana mijoro ankehitriny ka dia mirary soa azy havita be amin'ny adida manandraikitra izay antsoroan'izay fa mafy sy mankadira izany adidy izay miandry azy izany. Mahajanga diodrano ireo faritra ivo toy izao hita amin'ny sary zao ny zavamisy ao Mahajanga ao ary voaterina findratoerana ireo mponina izay amin'ny faritra iva ho fisorohana no mety holoza hitranga eo anatrehan'izany rehetra izany. Manentana ny rehetra mba hiala amin'ny faritra iva ihany koa no manam-pahefana iny fotony izay manao fitaterana ireo mponina izay mipetraka amin'ny faritra iva ireo. Midika izany fa dia mafana izay rivodoza izay any Mahajanga any satria mafy izay fiakaran'ny rano ao Mahajanga ao amin'izao ankehitriny izao ka izay no antony tokony anesorana anireo mponina izay mipetraka amin'ny faritra iva any Mahajanga any amin'izao ankehitriny izao. Eo anatrehan'izay vokatry ny dibodrano any Mahajanga izay nateraky ny rivodoza izay dia mankahery ny malagasy ny mpiray tanin-drazana ny filohan'ny fanavozan'ny Republikan'i Madagasikara ary tsy hijanona amin'ny fankaherezana ambava fotsiny izany fa hidana iny fotony hitondra ny vaholana ho an'ny izay voaka ny Mahajanga izay ity filohan'ny fanavozana ity atsy ho atsy zay ka dia midika izany fa tsy misy latsa-danja izany ny voaka malagasy eo anatrehan'izany rehetra izany fa tsy maintsy samy hojerena sy homena anjara tandrefy azy avokoa ny voaka malagasy rehetra manerana ny nosy manoloana izay vokatry ny rivodoza izay. Aram-pirenena fahenina iny eo ambali faminty mandeha ny fanamboarana azy amin'izao mba hitohizany famovizana no nirotsakorana ny CCS sy ny fandalovan'ny rivodoza izay fitia dia simba tabaka ny lalana eo amin'ny IPK 2023 lalam-pirenena fahenina iny eo ambali faminty district ny Antsuy faritra Sofia iny mba ahafahana mivezivezy dia nandefa fitaovana ahafahana mamaha ny olana ny fitalevam-paritry ny asa vaventy Sofia izay miara-miasa amin'ny ECCRBC efa ampierinasa izy ireo ankehitriny ary mandeha ny fanamboarana mba hitohizana izay famovizana izay amin'ny lalam-pirenena fahenina iny hatrany. Midika izany fa miezaka ihany izy ireo mba hamahan'ny olana vahoaka manoloana izay fiakaran'ny rano zay ary matetika rehefa misy fiakaran'ny rano mafy zay amin'ny lalam-pirenena fahenina iny dia matetika tabaka foana izay lalana amin'iny lalam-pirenena fahenina iny. Vaovao mampalahelo indray any Antsuy ihany lavo ihany koa Victorien izay lefitry ny ben'ny tanàna teo aloha. Hatairana no nandrenesana fa nendosy-pahafatesana an'ity tompoko lahy Victorien manandrazana lefitry ny ben'ny tanàna Antsuy teo aloha tamin'ny fitondrana na Sirali ity. Tampoka saingy tsy maintsy ekena fa izay no lahatra ho iny fanazavana hatrany. Araky ny fandaharam-potoana hatrany dia niandrasana tao Antsuy ny nofo mangatsika n'ity tompoko lahy ity ary nitodi-doha any Antatatra komina Anahidrano ny razana tamin'ny alahady voalohany volana febroary 2024 lasa teo iny taoriana zay feretatory azy tao Antsuy izay ka dia izay no entina nalevina any Antatatra izay ny razan'ity tompoko lahy Victorien ity ka dia mankahery ny fianakaviany amin'izao loza izay nahazo azy izao engane handrem-piadanana ny Maty ary aza misosoka alahelo intsony izay moa ilay hoe lalana tsy maintsy zorana ihany izay fahafatesana izay ary tsy misy ho afabela amin'izay fahafatesana izay avokoa isika rehetra rehefa tonga ny fotoana izay tsy maintsy hifandaozana sy hifanaovam-beloma eo anatrehan'izany rehetra izany. Ao Antsuy ihany loza mampalahelo indray ao Antsuy izay mahakasika ny vona hatrany niala tao an-trano tamin'ny 10 ora maraina atoy ny mahazatra azy mba hamonjy tanimbary ao bekitrobaka itompoko lahy ary tsy niverina ka nampanahy ny fianakaviana izay nanaraka tany mba hitsihina azy.
tamin'ny sivora alina vao hita faty tao Bekitrobaka manodidina ny toerana misy tanimbariny izay sarodalana nofeny fotaka mandrevo vokatry ny rotsakorany vaky ny lohany izay voafira antsy niparitaka ny atodohany feny dianantsy ny vatany ary nahatsiravana tanteraka ny nanaovan'ireo tsy matahatody azy von'olona nihinana tao efa hatramin'ny folora maraina no heverina ho nialan'ny ainy vokatry ny ratra izay maro teo amin'ny vatany ity tompokolahy Jonah ity raha ny fitsirihana izay nataon'ny mpitsabo sy ny mpitandro filaminana nafantarana an'izany rehetra izany taleny sahana ny fizahantany teo aloha izy izay niatrika ny famindram-pitantanana tamin'ny tale vaovao ny talata 17 janoary 2024 ary nanambara ny fahavononana hiara-iasa amin'ny tale vaovao tamin'ny larobia 17 janoary 2024 izy no hita faty tao Bekitrobaka Antsoy izay renivohitry ny faritra Sofia izao misokatra ny fanadihadiana sy ny fandraisana andraikitra amin'ny fitadiavana izay tomponantoka atao ny mpitandro filaminana any Antsoy ihany amin'izao fotoana izao ray aman-dreny tsotra manana ny mahizy azy eo anivon'ny fiangonana FJKM faravohitra itompokolahy ka dia mankahery ny fianakaviany amin'izao loza izay nahazo azy izao ka noho izany dia mindaosom-pahafatesana izay nisy namono izay tamin'ny fomba feno bibina iandrimatoa Jonah izay efa taleny sahana ny fizahantany Sofia teo aloha tao anatin'izay hetraketraky ny sasany izay tena efa tsy mandro fahalemana ny tany satria maro ireo izay tsy matahatody miodiody any ambadibadika ihany ary tadidio fa mety tsy olona lavitra anao no lasa ho fahavalinao ao anatin'izany rehetra izany ka tokony mailotrany eo anatrehan'izay rehetra izay fa tena efa ratsy ny olombelona amin'izao fotoana izao ary tsy matahotra ny hamono ny sambyolombelona izay mba toetra tahaka ninona re izay mahavita mandatsaka ain'olona ao anatin'izay halakobika sy tsy tiako tarehy izay fotsiny no antony mahatonga an'izany rehetra izany tena mampalahelo ny zava-misy tahaka an'izao nahazo an'ity tompokolahy Jonah tany Antsoy ity ka dia mankahery hatrany ny fianakaviany amin'izay loza izay nahazo an'ity tompokolahy ity ary aingane handram-piadanana ny maty ary aingane ihany koa ho tratra ireo rehetra izay nahavandoza tao anatin'izany rehetra izany na ho ela na ho aingana tsy maintsy ho tratra foana ireo izay nanao ratsy olona izay indrindra fa ireo izay nandatsaka ain'olona izay dia tsy maintsy ho tratra foana izay satria ny zanahary dia tsy hamela anireny olona manao ratsy ireny ho ela any anatin'izay fanaovany ratsin'izy ireo izay ka dia miomana rehefa tratra fa dia hiarany tsirariny ihany koa ao anatiny izany rehetra izany fa tsy misy an'izany hoe tsy maty manota izany intsony izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomoko lasy tomoko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa nahita isan'andro tomoko lasy tomoko vavy mankasitraka dia mirary soa